ireo vaovao tapatapany kosa indray no arahantsika manaraka. Araka ny fantatra dia efa 3 volana izao manomboana ny fanadihadiana hoentina mamolavola ny Santakabenjy mifehy mpiasam-panjakana ho totoa tanteraka izany mialohan'ny faran'ity taona ity. Androany no naverina eto Madagasikara ny araka amin'ny 10% amin'ireo sokatra radiata izay sarina ny volana Desambra 2024 tany amin'ny sainam-piaramanidina Roasia ho alefan'ny Toliara ny amin'ny faritra atsimo andrefana izy ireo toerana izay ny Avindy. Marina fa noraisy ny village des Tortues tany Var any Frantsa ireo sokatra ireo nomena fitsaboana mialohan'ny namerenana azy aty amintsika. Ototsanany 4 ka hatramin'ny 17 septambra izao eny amin'ny OPFISH lazaina Avaradrano amin'ny andro ny fiompiana trondro eto Madagasikara, ny fikambanan'ny mpiompy trondro eto Madagasikara na ny FMTMA no mikarakara ny hetsika.